Olon-dehibe roa sisa no aray maso atao amin'ny sampana fitsaboana vonjimaika eto Androva amin'izao fotoana izao noho ny fihinanana fano tany Antsanty. Ny iray amin'ireo tsy ahina intsony ny fahasalamany fa ny iray kosa mbola ratsiratsy ihany raha ny filazan'ny mpitsabo. Niditra tato amin'ny urgence aloha zany hatramin'ny sabotsy efa nahatratra eo amin'ny 170. Ny ato amin'ny urgence médicale moa zany marary 12 taona miakatra ny miditra mankato dia zay zany le totalin'ry zareo reo 170 hatreto. Dia izy 170 efa nodolo fa nakoso izy zany ngamba nitavelao. Anankiray moa somary mbola ratsiratsy ny tany, ny anankiray ndray efa salama tsara fa surveillena kely fotsiny. Nisy ihany niverina androany izay natao hoe karazana fijire fahasalamana natao azy dia efa nomena fanafody izy dia manao traitement hatrany. 170 no totalin'ireo narary noho ny fihinanana fano niditra tato amin'ny sampana fitsaboana vonjimaika hatramin'ny alahady. 20 taona no zandriny indrindra ary 17 taona kosa no zokiny indrindra izay mbola hihina ny fahasalamany.